Toy izao indray avana no teny zaraina omenantsika anio. Afatry ny krismasy 13 ho famonjenan'ny olona rehetra no nahatongavan'i Kristy. Ahako ny voasoratra amin'ny filazantsara ny Lioka 2:10-20. Amin'ny anarany dia hoe ahoy ny anjely taminy aza matahotra fa indro milaza ny teny somafaly aminareo aho dia fifaliana lehibe izay ho an'ny olona rehetra. Fampamonjy no teraka ho anareo anie ao an-tanànan'i Davida dia Kristy tompo. Anjaranao ny mikasaka izay hitoeran'ny olona rehetra any aminy. Ahako ny voasoratra amin'ny Kolosianina 3:1. Amin'ny anaran'i Jesosy hoe koa raha niara-nitsangana tamin'i Kristy ianareo dia katsaho ny zavatra any ambony any amin'ny toeran'i Kristy izay mipetraka eo an-tanan'ankavanan'Andriamanitra. Tratry ny krismasy mazotoa manompo azy hatramin'ny farany. Mandra-peona tompoko.